Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hatrany am-parany tany. Miarabanao natratra ity herinandro vaovao ity indray. Misaotra ny Jesosy lehibe tsika satria mbola tafahoana eto alohan'ny hitondrako ny nofo izay nasehon'ny Tompo ahy dia hivavaka isika. Tompo rainay tsara indrindra Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao. Andriamanitra izao rehetra izao ianao. Mendrika hodiraina, mendrika karazaina, ray malala izay tsara indrindra. Mahery ianao, Tompo ianao, mpanjaka ianao, lehibe ianao, tsisy azo oharina aminao, tsisy tahaka anao. Misaotra anao zay, mankalaza anao mandrakariva izay ny amin'ny soa rehetra ataonao amin'ny fiainanay. Koa mitenena amin'ny vahoaka indray ianao Tompo amin'ity androandroany ity. Ampiatreo ny tenako, ny nofoko, angina hiedry satria izaho dia olombelona Jesosy nofo sy rà. Fa ianao no hisandratra eto dia ny fanahinao masina. Mitenena Dado avon'izay iainao anao. Misaotra Jesosy Amen. Ry havana malala, alohan'ny izarako ny nofy dia vakitsika ny Romanina 9:4. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Averiko indray mandeha, fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mazava zany tiany Tompo ambara hoe izay tarihiny fanahiny no zanany. Ny fanahiny zany no mila mitarika atsika. Ny fanahiny zany no mila mandeha aloha vao zay isika. Satria tsika raha mampandroso an Jesosy eo amin'ny fiainantsika, ampandroso itsika izy, matoa izy ampandroso itsika dia avelantsika hitarika atsika. Tsy tsika intsony no velona. Izany hoe tsy ny nofontsika intsony no manjaka. Tsy mila tsy hita intsony izaho. Mila tsy hita intsony izaho nataony anona an'izao. Zaho tary dia izao indray ny henoko. Ianona ny tenena an'izao. Mila tsy hita intsony ireny. Mila maty ny nofo. Fa ny fanahy no mila misandratra. Jaona 3 dia manambara ihany koa 7 angamba zay hoe zaho tsy maintsy mihena fa izy tsy maintsy mitombo. Jesosy zany no mila mitombo ao anatintsika. Itsika mila mihena ny nofontsika, ny momba antsika rehetra mila maty. Amin'izay fotoana izay misandratra ilay fanahy masina dia izy no mitarika atsika amin'ny alehantsika rehetra. Mampafantatra atsika hoe isy danger, mitandremo ianao, tandremo, aza manao an'io, tandremo, aza mihinana an'io, tandremo, aza makany. Satria ilay fanahy efa mitarika atsika amin'izay fotoana izay. Fa raha ny nofontsika no mitarika, na olona no mitarika atsika, dikan'izay tsika mbola tsy tarihiny fanahy masina. Mbola tsy ao ilay fanahy masina. Amen. Ny nofo izay nasehon'ny Tompo tamiko satria izy manao fanoharana foana. Indraindray izy manao fanoharana ary be dia be ny fanoharana, nofo omeny fanoharana. Indraindray izy tena direct amin'ny teny. Indraindray izy fanoharana. Fanoharana zany no meny ahy teto. Vehivavy anankiray mitondra tôbila izy. Dia zahay tao anatin'ilay fiara ihany koa. Zaho zany anisany mandeha ihany koa. Dia nisy sôfera tao. Fa ilay sôfera ilay vehivavy miteny hoe aoriana anao fa zaho no hitondra ny fiara. Dia lasa zay. Teny an-dalana ry havana
saika accident le tôbila. Saika accident le tôbila de za mitotro zaza amin'io fotoana io. Nitsoka avy anaty tôbila inga anao niala. Zaho tsy andeha. De niala tao daholo zany le olona. Inona ny tiany tompo ambara ao anatin'izay, satria za nanontany tompo inona ny dikan'iny nofo iny. Le sofera tsy iza fa Jesosy. Sofera mpitarika atsika de Jesosy, fanahy masina. Ka le vehivavy teto nasainy nandeha aoriana Jesosy, de izy no nitarika. De tao anatin'izay ihany koa zany nanariny tompo koa za hoe manaraka olona. Anatin'izay ihany koa ny fanarahantsika olona. Tsika tsy manaraka olona intsony tompoko, fa manaraka an Jesosy. De saika lavo ao sy le zaza teny an-tanako. Le zaza de manambara le ministera omeny Jesosy atsika, le asa zay ataotsika. Zany hoe lasa ho potika le asa omeny tompo anao rehefa tratry ny accident zany raha tsy na soa marary mafy anao any amin'ny hôpitaly na soa maty. Ka dikan'izay anankiroa ny andry ateo noho ny fanarahako olona. Ka itsika tsy natao anaraka olona intsony, fa raha zanakan Jesosy tsika mazava, zanak'Andriamanitra. Raha zanakan'Andriamanitra tsika, zanaka Jesosy, de tariny fanahy fa tsy tariny olona intsony. Ka nitsoka ainga anao satria saika maty tao. Izay rehetra saika maty satria olona no narahanay. Amen. Ka isika zany atao anaraka an Jesosy, avelatsika izy hitarika ny fiainatsika, avelatsika ny fanahy masina hitarika atsika. Satria izy ny tenin'Andriamanitra ny ondry malala miaino ny feoko. Dikan'izay zany ny fanahy masina no aoka hitarika atsika mandrakariva. Fa raha mbo olombelona no arahantsika, na izy mpaminany, na izy pasteur, na izy evangelista, itsika mifampiaintsika eto, ohatra hoe misy teny zaraina mizara ohatra za eto fijorovam-olombelona, de fifampaherezana no ataotsika. Zany hoe mety misy ilainao le teny voaraindao anamboaranao ny fiainao, satria Jesosy miteny partout. Fa tsy voatery anaraka azy ianao anindraindran'le olona. Samy hafa zany reo. Ka mampitandrina atsika zany ny tompo. Fa mety ho tratry ny accident tsika raha ohatra ka olona ny arahantsika, na koa ny tenatsika no mandeha aloha. Satria le vehivavy sofera teo de izy no te handeha aloha, araka hoe le nofo no mandeha. Ny nofontsika io mila mihetry, mila manaiky tariny Jesosy tsika. Amen. Halleluja. Itsika afaka miaino fampianarana, afaka miaino manaraka fampianarana omen'olona, manaraka amin'ny YouTube, manaraka amin'ny Facebook. Fa mila mitandrina atsika amin'ny manindraindra le olona, miadore le olona salama. Hitantsika zao ohatra raisiko ohatra zao za fanatika, le fanatika zay zany nitandremantsika, zay le hoe manaraka olona, lasa fanatika anao. Fa itsika natao hiaino fanahy masina mandrakariva, ataotsika anaiky tarina, anaiky ny hiaino feony, hiaino zay lazainy, izy foana nalefantsika mandeha aloha, zay vao isika manaraka. Fa raha tsika fanatika ny olona io de tsy zavatra vitantsika, fa le olona io foana no arahantsika, na nivavaka tsy ho vitantsika, na maka baiboly tsy vitantsika, de lasa variana atsika.
Ka mila lanjalanja itsika zany, ary mila mitandrina itsika satria mety ho simba ny ara-panahintsika amin'izay fotoana izay. Satria mitovy amintsika hoe tiako ripira ry dia iny foana jerenao, tiako ry filma ry dia iny foana jerenao. Tsy manana fotoana ianao na miankonanao amin'ny zanakao, tsy manana fotoana ianao amin'ny vadinao. Tahaka an'izay koa ntsika amin'ny Jesosy. Raha lasa fanatikan'ilay olona atsika dia iny foana na pastera io, dadanay zao hoe dia zay iny foana, tsy manana fotoana intsony ianao iresanao amin'ny Jesosy. Dia amin'izay fotoana izay ianao lasa manaraka olona fa tsy manaraka an'i Jesosy. Lasa fombafomba ny maha-kristianina anao. Amen. Ka mila mitandrina zany tsika, ary araka ny teny teo ho tarihin'ny fanahy masina mandrakariva, fa tsy ho tarihin'ny olombelona na ny nofontsika, satria ny nofontsika io koa mibaiko atsika. Io zany mila tsy heno itsika fa ny feon'ny fanahy masina. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen. Mbola hiverina eto satria misy hafatra mbola tiany fanahy masina ambara amintsika. Amen.